tonga eto izahay ampitarotolony eto amin'ny ministère-ny éducation nationale. Araky ny fotoanany fanomezana omaly dia maromaro ny mpiasa zay efa mitolona eto ivelany eto zay tonga de efa niaraka aminay eto. Ny mpampianatra framy reo mitazona banderole marobe aoriana reo zay efa manomboka resy lahatra tsikelikely anaraka ny tolona. Fanombohana ny androany satria tampotra omaly ny 72 heures zay nomena ny fitondram-panjakana. Eto dia hamoaka ny namanay mpiasa ao anatiny ny programanay androany. Reo zay efa mifampiresaka aminay fa resy lahatra izahay fa matahotra ny teritery, matahotra ny orooro ka tongava ianareo hamoaka anay avy ato anatiny ato fa zahay de miaraka aminareo. Zay no antony atongavanay eto androany. Indro ny agagana fa mikatona le varavarana ianareo mpanao gazety angamba efa nahazo sary eo amin'io varavarana io. Mihiditra teraka zany hoe tsy afaka miditra zay hiditra, tsy afaka mivoaka zay mivoaka. Ny vitaindry zalaalohan'ny fotoana angamba ny asanay zany hoe tsy nampidiriny ny mpiasa hiasa ao dia avy eo zay namanamany miasa ao zany tsy afaka hivoaka androany satria ny fitokonana dia tsy maintsy ho atao eto. Io banderole en grève men dia izao mba hanaporofona fa tena manana bony fo atsika nanao an'ity zavatra ty ary manao azy ampilaminana andeha irodorodo kely aloha ho atsy am'vavahady ray azo iresahana aty sika izao dia iresaka amin'ireo gardien reo hoe inona ny antony nanodiny vavahady. Mety amintsika zay. Dao ary